Nanomboka tamin'ny 12 atoandro teo dia niroso tamin'ny fahatapahan-jiro mifandimby ny orinasa Jirama hatramin'ny 5 ora hariva maharitra ora 2 isaky ny fahatapahana izany raha nambaran'ity orinasa ity. Misedra olana ireo milina mpiara herinaratra ao ambomanambola amin'izao fotoana izao noho ny antony ara-teknika dia voatery nitsahatra ny milina mpiara herinaratra roa izay mandeha amin'ny solika any Aksaf Power hoy ny fanambarana nataon'ny Jirama. Tsy afaka mamokatra herinaratra ihany koa anefa ny any Free Power eny Mandroseza raha tsy raha hariva. Tsy ampy araka izany ny vokatra izay mamatsy ny tambazotra iraisana Antananarivo ka tsy maintsy miroso amin'ny fahatapahan-jiro mifandimby. Isan'ny teboka novalian'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rindra Rabarnirina Arsan omaly tao amin'ny fahitalavim-pirenena ny haba izay kasain'ny fanjakana alaina amin'ny fifanankalozam-bola amin'ny finday. Maivana kokoa ny haba alaina amin'ny mobile money raha ampitahaina amin'ny sehatra hafa araka ny nambarany. Raha tatahovan-ketra ny vary dia afaka mampiditra hatramin'ny 3700 lavitrisa ariary amin'ny kitapo-bola fanjakana. Tahaka izay ihany koa ny fanafody izay mety hampiditra hatramin'ny 300 lavitrisa ariary. Tsy maintsy mijery sy misafidy izay tsy maharary kokoa nefa ny fanjakana. Taorian'ny famaizana fiaramanidina tsy miasa intsony vokatry ny doro-tanety teny amin'ny serana fiaramanidina Ivato ny talatalasa teo dia miantso ireo tompona fiaramanidina tsy miasa intsony izay mbola mipetraka eny Ivato hanala izany ny aviation civile de Madagascar. Mbola misy fiaramanidina efa tsy miasa intsony 17 eny an-toerana ka mila esorina izy ireny. Manana 15 andro ny tompon'ireo fiaramanidina ireo anesitra izany eny an-toerana. Isokatra ho an'ny fifamoivoizana afaka andro vitsivitsy ny tetezan'ny Saharamy any Mananaravaratra raha ny fanambaran'ny ministeran'ny asa vaventy. Efa vita tanteraka ity tetezam-by ity izay mampitohy ny Mananaravaratra amin'ireo commune 5 any an-toerana mirefy 40 metatra ary mahazaka hatrany amin'ny 520 taonina. 12 taona lasa no tapaka ity tetezana ity noho ny fandalovan'ny Rivodoza Giovanna ny volana febroary 2024. Ho afa-pasahirana tanteraka ny mponina any an-toerana amin'ny fivezivezena sy ny famoahana ny vokatra. Madagasikara sy Maroc no hifandona amin'ny lalao famaranana ny vondrona be rehefa samy nandavo ireo ekipa mpifanandrina tamin'ny omaly. Lalao izay tafiditra amin'ny fifananana iadin-toerana hiakarana ao amin'ny vondron'ny firenena 8 na ny top 8 taty Afrika. Ho totosaina any Casablanca any Maroc ny lahady izao ny lalao Iona ny Rotonta. Tsy aivina fa tamin'ny isa mavesatra 37 no nandavon'ny Makia ny Madagasikara ny Liona ny Cameroun omaly alarobia.